Almeravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity. Mbola hitoy indray isika amin'ny fanambarana mikasika ny firaisana miaraka amin'ny Kristy dia manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Ao ary. Jaona toko voalohany 12:12 sy ny 17 naran'i Jesosy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Timoty 2 toko voalohany 17 naran'i Jesosy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanaiosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona ny tena. Rehefa tena manana antoka ianao hoe naterak'Andriamanitra marina dia tafiditra ao anatintsika ilay zanak'Andriamanitra. Zay zany le teny teo hoe nandray azy. Tafiditra atao anatiko ilay zanak'Andriamanitra. Tafiditra atao anatiko i Jesosy io. Dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny fotoana, tamin'ny minitra, tamin'ny segondra nandray azy marina, tamin'ny segondra tena nateraky indray marina, natsapa fitiavan'i Kristy niasa tato anatiko ary nanova ny antom-pisiko. Dia niditra tato amiko ny herin'Andriamanitra ary lasa misy fanamahery ato anatiko ato. Ilay fanamahery ambaran'ny tenin'Andriamanitra na eo amin'ny Jaona toko voalohany na eo amin'ny Timoty 2 toko voalohany dia tsy fanahy masina ny resahany eo fa ilay fanahy mazanak'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika na ray marina ny fitiavan'i Kristy, amin'ny fotoana ilay zanak'Andriamanitra miditra atao anatintsika dia tsy fanaiosa intsony ao anaty fa fanamahery. Tonga dia d'office. Tsy mila miandry 3 volana na formation na batisana na tsy fantatro zay mety eritreretintsika hafa rehetra na petra-tanana. Tsy zany ty resaky ty. Fa ny resaky eto dia zao zay rehetra nandray azy tonga dia tsisy fepetra hafa. Ary za tena manasanao, hino ny fanambaran'Andriamanitra, hino ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia eto mampafantatra anao fa ny hery izay omeny ny tompo atsika. Ny dikany hoe omena dia tsy mila angatahana, fa rehefa omena le izy dia mandray sisy. Ny dikany hoe mandray dia mino. Efa nomena, efa napetraka tato anatiko la izy, dia mino fotsiny asisa hoe ato anatiko la izy. Dia rehefa mino hoe ato anatiko la izy dia ampiasaiko amin'izay. Matetika tsika arak'izay fomba nampianaran'ny fiarahamonina tsika ninotsika an'le izy. Dia rehefa mampianatra fiarahamonina ohatra tsotra zao hoe miteny ny fiarahamonina hoe raha te azo hery, na tsy fiarahamonina moa fa ny amin'ny tontolo-pivavahana, tontolo-mpanompoana misy atsika. Raha te azo hery ianao, mila mazoto be ianao, mila fadianina matetika ianao, mila manao alimbavaka matetika ianao. Tandremo za tsy contre ny alimbavaka, za tsy contre ny fifadikanina, za dia mifadianina, za dia manao alimbavaka, fa zao Andriamanitra efa nanome atsika ny hery. Tsy any anatin'ny fifadikanina ny asainy hitadiavana atsika an'izany, fa io izy dia efa manambara zay nandray azy. Tsy misy fotoana mihitsy ao anatin'le izy apetrany. Tsy mipetraka mihitsy izy hoe zay rehetra nandray azy mahazo to mifadianina dia mahazo hery ianareo. Zay rehetra nandray azy mahazo to manao alimbavaka dia azo hery ianareo. Fa zao ny fanambarany eo, rehefa nateraka indray ianao dia azo hery, mahazo hery ianao amin'ny fotoana izay naterahanao. Zao ny fanambarany, tsy nomena. Izy tsy miteny hoe tsy omena. Tsy miresaka zavatra mbola ho avy izy, fa zavatra efa natao, efa nitaterahana, efa vitan'i Jesosy Kristy tompo. 2 arivo taona lasa ary raisina mpinoana fotsiny amin'ny fotoana sy ny minitra izay andraisako ny filazantsara. Nomena hery aho. Za zay mijoro eto anatrehanao zao dia olona mahery. Ny sandroko no mety kelikely, ny zavatra zakany valako mety kelikely. Za raha hibaby vary zao mety zakako raha ohatra ka mihoatra ny 50 kilao, 50 ary mety sahirana mafy ahako zay vao hiainga le izy. Fa milaza anao ny hery ao anatin'izao olona zao, herin'Andriamanitra no miasa ao anatin'ny foko, ao anatin'ny momba rehetrarehetra, ao anatin'ny fanahiko, miasa ao anatinao eo amin'ny fotoana rehetrarehetra.
ny problema nge tsy any am-piangonana no mitrange, ny ady sarotra nge tsy any am-piangonana no mitrange, ny fampahoriana zay mitranga nge tsy any am-piangonana no hitatsika, fa ao anatin'ny fiainantsika andavanandro ary zay indrindra ny problema. Efa tonga ny alerta zay tsika vao mitady be deaibe mihitsy ny olona manao an'izany, mitranga ny problema, alefa ngana ny toriteny, aiza moa le aiza karoana ngana le toriteny, aiza le toriteny teo, alefa aso aloha enona etrehana an'izany problema zany. Tonga ny zavatra mitranga dia zay vao mandoalika igny ana mivavaka, Jesosy eo mehoery iatrehako an'izany. Za milazanao an'ity androandroany ity, rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy isika, ny hery tsy mila angatahana, ny hery tsy mila angatahana fa disponible ao anatitsika ao. Fa ahoana ary ianao no mahatsapa hoe tsy ampy hery? Fa maninona ary isika no misy fotoana, tsy ianao rery moa zany fa isika, maninona ary isika no misy fotoana matsiaro kivikivy, matsiaro reratreraka, matsiaro mila zavatra zany eny anaty any? Ny antony dia tsotra be, la hery ao anatitsika fa ny finoana tsy ao anatitsika. Misy fotoana nanome ohatra mikasika an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny sambokely, dia tahaka an'izay ihany koa, Jesosy ao anaty sambokely, lay Jesosy mahery, lay Jesosy nahariana n'izao zavatra hary rehetrarehetra zao, ary hoy ny fanambarany Jaona toko voalohany, alohan'io resaka io, raha tsy misy ary zao zavatra misy rehetra zao, ao anaty sambokely Jesosy fa mpianatra torakovitra. Satria maninona? Jesosy matory ny ao anaty sambokely. Fa maninona Jesosy matory? Raha amin'izao fiainana iainantsika izao zany no mahatonga an'i Jesosy matory, satria tsika tsy mino azy, satria tsika mandeha amin'ny fiainantsika fotsiny, satria tsika tsy mino fampiraisana miaraka aminy ao anatin'io andavanandrom-piainantsika io ange. Akamaroam-potoana zasenao tsy mino an'izany hoe velona atao anatiko Jesosy, fa ohatrany hoe mandeha eny fotsiny dia mihinan-kanina dia efa mandeha fahazarana fotsiny, mandeha fahazarana. Raha vao misy zavatra hoay sao dia mba misy an'izao ary misy fanahiana tonga, raha vao mihinana zavatra sao dia mba misy aretina ary ty, sao dia mba misy an'izao ary, sao dia vao taratara kely ny ankizy mirava avy mianatra, tara 10 minitra tara 10 minitra, Andriamanitra sao nisy nanjoan'ireny zaza ireny ary, zay ny atao hoe miaina tsy finoana. Raha lasanabavy rehefa manana antoka fa tena ao amin'ny Kristy marina, dia mila mino ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ao antsika, ny fampiraisanaina amin'i Jesosy. Mila mino fa atao anatiko ny herin'ilay zanak'Andriamanitra. Marobe amintsika nge tsy mataty probleme, marobe amintsika nge ny antitra alohan'ny fotoana. Olona voazara raha misy mbola tsy ampy 7 taona dia efa feno volofotsy sady, raha ohatra ka le volofotsy le vokatra le hoe miasa ohatra na ohatra an'izay mahatonga le izy, tsy maninona fa raha volofotsy satria miady saina lava. Za tena fona amintsika, raha ianao le karazana olona miady saina lava, numéro 1 saiko izahanao toetra, dia ny zavatra ny tenenin'i Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko 7:15, izaho toetra ny amin'ny tenanareo izy izy. Mo tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy, raha tsy olona lavina ianareo, izaho toetra aloha zany ianao mivavaka io. Ao anatinao marina ve Jesosy? Rehefa voazahanao toetra izay ka manana antoka ianao any anaty fosy fananao hoe tena ato izy pastera, dia izaho toetra indray ny amin'ny tenanao, mitoetra amin'ny finoana ve ianao? Zany mantsy ny ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko 7:15 io. Ny différence atsika amin'izao tontolo izao anie dia ny finoantsika ilay zanak'Andriamanitra. Ary mila mino isika fa amin'ny fotoana rehetrarehetra, raha ohatra mpivarotra ianao, amin'ny fotoana ianao mivarotra ao an-tsena io, zanak'Andriamanitra mahery ny atao anatiko ato, tsy fanaosany atao anatiko ato. Mety misy problema be deaibe mitotona tampoka, fa ianao afaka mijoro, sa afaka mijoro rehefa tonga amin'ny problema, zakako io problema io. Tsy manam-boly zay, tsy manan-koaniny zay, ohatrany tsy tonga le vola, ohatrany misy fahasahiranana, ohatrany mbola maditra le zanaka, ohatrany mbola maditra le vady, ohatrany manao zay manafotoana amin'ny fiarahamonina, ohatrany le tontolo iainana tontolo manodidina areto, ohatrany mila vaniny daholo. Zao tenenina amin'ny tenanao, zakako zany, satria tsy fanaosany atao anatin'ity tena ity. Lay fanahy mahery tao anatin'ny apôstôly Paoly, mahatonga azy ny finoany an'izay fanahy mahery tao anatin'izay, mahatonga azy mavita zavatra mihoatra, mahatonga azy mavita miady rehetrarehetra,
nisy fotoana izy tena nanao défi mihitsiny mpanompon'Andriamanitra va izy za mihoatra lavitra noho izy amin'inona amin'ny fifadiana bebe kokoa ny dikale hoe fifadiana tsy fampikanina fa tsy hoe fifadikanina hoe ndeha hanapa-kevitra hanao alimbavaka sy fifadikanina tsy zay iny a fa amin'ny fifadiana bebe kokoa amin'ny tsy fampikanina misy fotoana zany ny apôstôly Paoly tena tsy ampy sakafo misy fotoana tena sahirana amin'ny sakafo misy fotoana fanenjehana enjehan'ny olona izy amin'ny fanaratsiana tevatevainy lazainao mpanao ratsy amin'ny laza sosy amin'ny laza ratsy fa misy fanahy mahery ao anatin'ny apôstôly Paoly izay afaka miaritra ny fanaratsiana rehetra ataon'ny olona zay afaka maharitra amin'ny zavatra-tsy rehetrarehetra anaovan'ny olona azy misy mamelaka te-hamaina izy misy miteny mafy izay ozy izy fa zao zahay mamaly moramora tevatevainy zay fa zahay misaotra inona ny avitan'ny apôstôly Paoly an'izany superman na ve Paoly mihoatra noho ny olona rehetra ve izy tsia zao ny zavatra tiako lazaina anao tsy mihoatra no isika ireo olona ireo Jesosy mitovy ny ao anatin'ny Paoly sy ny ao anatiko ary ny ao anatinao fa mahatonga an'ireo rahalahy reo miresista mahatonga an'ireo rahalahy reo tena naharitra hatramin'ny fanameloana farandrindra efa niresaka ako tamin'ny hery mikasika ny Stefana izay eo anatreham-pitora bato azy olona nafaka ny ainy fa tsy manozona enzana ngera lasy anabavy zany zavatra zany hoe ianao ary tsy fantatro ianao anatin'ny fiainanao fa olona tsy mamerina vola atsika ngendraindray fa tena mampakizitina atsika mampiteniteny foana atsika mampatonga atsika tena romotra tena okizay fa tena maloto tanteraka ny any anaty any fa Stefana eo anatreham-pitora bato azy Andriamanitra aza tao elony zao aza tao elony zao za te ilaza aminao ianao aza miteny intsony manomboka androany ka izy nge Paoly ka izy nge Petere ka izy nge zao ka izy nge zao za androany te ilaza aminao fa ny Jesosy ny Petera ihany ny Jesosy tsika ny Jesosy ny Paoly ihany ny Jesosy tsika lay Jesosy nahatonga ny Paoly niaritra ny fanaratsiana rehetra sy naharitra ny fanambakana rehetra ka nataoko taimboraka ireny izy eo amin'ny Filipianina 4 mba hazoko an'i Kristy zay ihany koa ny Jesosy izay mitoetra atao anatin'ity foko ity sa zay mijoro aminao eto dia sahako milaza tsy ampiambambana fa Jesosy mahery ny atao anatiko Jesosy tsy matahotra vidim-piainana ny atao anatiko tsy miforotra eo anatrehany vidim-piainana ary io tsisy resaka hoe ahaka ny anareo kosa pastera nge mandeha tsara zany ny asanareo hoe nareo ve motsy inona moa tsy milama tsara ny anareo ko aiza moa nareo nivaky lohany zany tsy zany mba manana ny problema anay tahaka ny hafa ihany koa izahay so everinao fa mikorina ohatry ny rano ny vola ho anay mba misy fotoana ihany koa zay tsy manam-bola misy fotoana zay vady mafampiresaka ahoana ny tokony atao amin'izao mbola tsisy volany amin'izany ka ity tokony ho atao mbola tsisy vola nge ka ty mbola mihoatra zao ka zao ange ny tokony ho izy mitovy aminao ihany izahay samy manana ny problema fa zao afaka mijoro isika rehefa ny olona tsy miny hery ao anatiny na dia zanak'Andriamanitra ary izy dia latsaka ao anatin'ny fahotana satria manina tsy mino izy fa Jesosy mahery ny ao anatiny ao rehefa tsy mino izy fa Jesosy mahery ny ao anatiny ao dia lasa izy mitady vahaolana ho an'ny tenany amin'izay miakatra ny vidim-piainana lasa amin'izay izy manao fetsifetsy be deaibe ny kristianina ankehitriny fetsifetsy tsy omeko tsiny loatra satria tsy ny kristianina rehetra nateraka indray fa raha misy kristianina efa nateraka indray marina raha misy zanak'Andriamanitra efa nateraka indray marina ka mbola miaina amin'ny afetsifetsena mbola miaina amin'ny fanambakana mbola miaina amin'ny fitapitaka maro isan-karazany zao lazaiko anao mibeba dia raha tena nateraka indray marina miverena mijery an'ilay Jesosy Kristy izay noraisinao dia minoa ny herin'ny Kristy ao anatinao fa tsika tsy mila manambaka an'izaniza zay voavelona tsika tsy mila manao hetsika hafa akoatran'izay sitrapon'Andriamanitra zay vao velona zay vao mahazo hanina zay vao mahazo zavatra zay vao afaka miaina tsara tsy zany ary tsy zany raha teo ny tanjotsika zay ny nambarako taminao hoe i Paoly dia afaka naharitra ny tsy fampinkanina satria misy fanamahery ao anatiny inona ny dikan'izany misy fotoana tena tsy ampy ny sakafo
ny androny tompo izy Andriamanitra matoky anao aho ianao mpamatsy aho ianao velona tao anatiko matoky afa-tsy afoinao fa tsy tonga le sakafo fa maheriny any anatao fon'ny apôstôly Paoly be dia be ny olona vao sendrasendra problema kely fotsiny za tsy hivavaka tsony tsy hivavaka tsony hatrizay vavahako zay ohatran'ny problema foana no hita ohatry ny ady foana no mitranga averiko eto foana jereo aloha sao dia tsy nateraka indray ianao rehefa vitsy zay rehefa azonao antoka tsara fa nateraka indray ianao dia izaho toetrany ao anatinao mo tsy fantatrao fa ao anatinao Jesosy raha tsy olona laviny ianao ary raha ao anatinao Jesosy dia mila fantatrao aza vela Jesosy matoriny ao anatinao fa Jesosy mifony ao anatinao dia miresa aminy maheriny Jesosy izay atao anatiko mahery lay Jesosy izay atao anatiko ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza aza mangorooro tahaka azy fa manamasina Kristy ho tompo ao anatinareo zany ny sitrapon'Andriamanitra zany ny tian'ny tompo iainantsika zanak'Andriamanitra mahery fa tsy zanak'Andriamanitra kivilava zanak'Andriamanitra mahery matoky ny Andriamanina mino ny Andriamanina fa tsy zanak'Andriamanitra ampaherezin-dava dia isak'izay mahita pastera zao mialatsiny fa misy amintsika tahaka izany dia mitady fametra-tanana foana vao maheno kely pastera ianao mba metrao tanana tsy hay akoriny hoe ahoana io pastera io na ahoana fa tsy te halala ninina fa vao mitondra titra hoe pastera dia efa lasa makany zany hoe mahatonga ny olona mampiasa titra be dehibe ahafahana mandresy lahatra ny olona satria ilay olona miravoravo tanana satria ilay olona tsy mino an'ilay velona ao anatiny dia lasa mitady hery any-kafa dia misy olona lasa mitondra zavatra fahafa be dehibe mila hery ianao ity misy diloilo avy any Israely ity misy menaka avy any ananina nefa diloilo tatsisotra iny vidiny dia amidiny ianao eo fotsiny ty 3 alina ozy izy vidina avy any Israely diloilo tapataka vovao ingetra zay vidiny tao isotra ity misy tapadamba lamba ny aniny ity lamba ny bisopy avy any ananiny ity akanjo ny anina avy any ananiny ity mandray an'ity ianao dia feno hery ianao ataovy any am-posinao zany igny atao hoe finonom-pona zany ny atao hoe fanompo-tsampy mialatsiny mihitsy fa za tsy misoma mihitsy amin'ity resaka filazantsara ity fa ny atonga dia teneniko mihitsy fa rehefa tsy mino ianao dia lasa mananao foana ianao rehefa tsy mino ny Jesosy izay ao anatinao ianao dia lasa fitapitahan'ny olona ianao amin'ny zavatra maro isan-karazany dia lasa mankany amin'ny kitikitakodosiny tsy fantatro rehetrarehetra nefa randry satria maninona zanak'Andriamanitra tsy haiko mora tena zanak'Andriamanitra na tsy fa raha zanak'Andriamanitra manao an'izany zanak'Andriamanitra tsy mino ary ny zanak'Andriamanitra tsy mino dia mitovy amin'izao tontolo izao ihany dia ozy ny tenin'Andriamanitra milaza rehetrarehetra tsy mino ny osa sy ny tsy mino izy izy dia manana ny anjarany any amin'ny fahary mirehatra hafa ny vola tsy afaka miassure tsy afaka manome antoka anao filaminan-tsaina fa rehefa mino ianao ny herin'i Kristy miasa ao anatin'ny fonao afaka miteny ianao tsy amitahotra za tsy matahotra zay ho avy za tsy matahotra zay ho avy afaka miresaka ianao amin'ny problème za tsy matahotra anao afaka miresaka ianao tsy directement amin'ny vadinao zay matitra tsy azo tenenina mivantana zay izy fa eo mpivavahany ianao ny fivavaka ao tsy fivavak'olona mitomany lava intsony tsy fivavak'olona mitaraina lava intsony ka miteny amin'Andriamanitra hoe mandra-pahofiana tompo reraka ange ahy kiveny ahy manomboka tsy ho vitako intsony ane izy tiry Jesosy rehefa mino an Jesosy velona ao anatinao ianao tsy olona mitaraina intsony fa olona afaka miresista ary miova mivavaka ao Jesosy eo na mbola ohatr'izao ary ny aretako na mbola mamono ahy ary ny vadiko na mbola mijangajanga ary izy na mbola maditra ary ny zanako zao ny lazaiko mahery aho satria velona mpamonjy aho mahery aho satria velona mpamonjy aho ary atao anatiko izy tsy mandao ahy izy miasa atao anatin'ity foko ity izy mampahery andro aman'alina izy ninina zavatra mitranga ninina zavatra mitona na alan'ny olona ary anampahorian'ny olona na tsy mahazo karama na tsy mahazo asa na maninona na ahoana zavatra mitranga olona mahery ty mijoro eto anatrehanao ty rehefa mivavaka ianao afaka miresaka an'izany ho atsika zay nanoratra tamiko hoe dia inona tsony zany ny entina mivavaka afaka miresaka an'izany ianao Jesosy eo saotra anao aho fa raha afaka mivavaka aminao tahaka izao zao olona mijoro eto anatrehanao zao taloha be koretaka
taloha tsy mahita fa tsy fangatahany isaky mihetsika sy fampatsiahivana anao mbola nahazo ale verset iny koa hoe ialale mpampatsiary a Jehova aza mitsatra de tsy mitsatra tokoa fa isak'izay mahazo opportunité Jesosy io le ananay le taninay giazan'ny olona Jesosy meo rariny amin'ny mpianakaviny raiko Jesosy tsy mety mendry zareo anjara am'le lovange Jesosy le volanay amin'ny tribunal Jesosy ianona niram-bolanay mba kasio fanamasinao Jesosy ho fony mba amerina ny volanay iny am'izay tsy zay tsony ny fomba vavaka fa olona afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy io tonga eto anatrehanao lay olona mahery fa tsy mieriko amin'ny mazao fa ianao velona tao anatiko faly amin'ny vavaka aminao tahak'izao satria olona mahery faly amin'ny vavaka aminao tahak'izao satria velona tao anatiko ianao tsy olona miondrikondrika fa olona matanjaka ako tsy fampaherezanteny zany tsy psykôlôzia zany tsy positivisme zany fa Jesosy velona tao anatiko inoko ny heriny miasa tao anatiko ka tsy matahotra an'izay ho avy aza miaina ny herin'Andriamanitra mandritra ny fotoana voafetra tsara le miaina ny herin'Andriamanitra ny am-piangonana mafinaritra be hoe tena ao anatina hira fiderana fiankohofana sy sisa tsara le miaina ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka mandritra ny atsasakady ny adiny ray fa mihoatra lavitra noho izany disponible ho atsika io nomena atsika io 4 ora amin'ny 4 ora 7 andro ao anatin'ny 7 andro iaino zany zavatra zany eto mandendeha eny zany fa rehefa feno hery ianao ny olona mahery raha lasana bavy tonga de hita na posturany ary na fomba fandehany ary miedinedina tsara tsy matahotra na inona fa ny olona malemy na fomba fandehany ary de efa hitanao miondrikondrika vokovokoka kely zay izy mandeha kivy miady mafy reraka fa rehefa ny olona no matanjaka misy fifaliana ny anatiny any misy fiadanana ny anatiny any ary zay ny atao hoe vavolombelon Jesosy Kristy hitan'ny olona eny amin'ny endriny fa tsy maharesy azy ny ady izay mitranga ao anatin'ny fiainany misy zavatra sarotra miady fa misy fifaliana ny anatin'ny fony de iny fifaliana iny azo zaraina amin'ny olona voazarany amin'ny olona le izy fikizitinana nge voazarany amin'ny olona fifaliana ihany koa voazarany amin'ny olona tsapan'ny olona zany fa nga voateritory Jesosy isaky mihetsika fa iny fifaliana ny anatinao iny vokatry ny herin'ny Kristy miasa ny anatinao efa mahatonga ny olona antany fa inona ho mahafaly anareo fa maninona ho anareo ohatrany tsikivy fa nga anareo nga tsy mba tapaka ny jiro any aminareo any nga tsy mba tapaka ny rano any aminareo ihany no nareo tao falifaly foana nareo tao mitsikitsiky ny olona menomenina miaraka amin'ny bidon jaune ny olona menomenina isaky ny tapaka ny jiro tapaka zao reny nge raha lasana bavy ny impact ny tsy fisinkery any anatin'ny fon'ny olona vo misy zavatra kely mitranga de efa mikorotana vo misy zavatra kely mitranga de efa mikorotana tsy mataty lazonady na inona na inona fa rehefa ao amin'ny Kristy tsika na ny mafy indrindra ary mitranga ao anatin'ny fiainanao afaka mitsika ianao na misy fahafatesana raha tokatranonao tsy mifahafatesana amin'ny mampitsika fa ny herin'ny Kristy any anaty mbola mampatoky foana ary mampahery foana zay ny avatritsika raha manana fanontaniantsika de afaka mametraka an'izany eto akilako eto hatrany le bokotra envoyer message manasanao ihany koa voaverina imbetsaka teo ny resaka ateraky indray ny resaka fiovana antom-pisina manasanao ako anaraka ny afatra eto amboloako eto daholo misy lista rehetra de jereo reny afatra reny mba tsy tonga de hiditra fotsiny hijapo train araka le fomba filazantsika isika fa tonga de mba hahita ny any aloha de hitatsika tsara hoe ahoana fototra fiarahana amin'ny Kristy de zay tsika vo miditra amin'ny fampianarana ty aorina dia akoatran'izay de mampahery hatrany amin'ny réaction rehetrarehetra commentaire j'aime partage sy sisa rehetrarehetra de raina ny tompo ankasitrahantsika rehetra zay mpanaraka an'izao afatra zao ary mametraka velomanao amin'ny fotoana manaraka toy izao ndray samy tahiny tompo daholo